Vavaony finoana Nitsidika ilay Fanorenana trano fiangonana lehibe ho an'ny foiben'ny Apokalypsy etsy Ambohimarina Itaosy ny Pasteur Mailhol filohan'izany fiangonana izany nandritra izany moa zany nanambarany fa mizotra araka ny tokony izy ny asa ary efa iroso amin'ny rihina ny mpikarakara amin'izao fotoana izao rahantsika ty sarity. Nandritra amin'ny fametrahana ny rihina voalohany ny fanorenana ilay trano fiangonana foiben'ny Apokalypsy etsy Ambohimarina hoy ny Pasteur Mailhol raha nitsidika izany teny an-toerana ny tenany. Efa vita avokoa raha ny hita tetỳ an-toerana ireo andro lehibe maro izay mirefy 9 metatra ary tena ilanjany ity fiangonana vaovao ity. Raha izao fandehan'ny asa zao izy dia ho vita ao anatin'ny fotoana fohy izay novina volaina ity fotodrafitrasa lehibe dia lehibe ity. Mandroso zany ny asa aloha hatramin'izao rehefa manomboka manao ny coffrage zareo amin'ilay dalina voalohany zany tamin'ny ray volana na reto poto reto ary mbola ny atsasany no vita. Zao izy efa tonga amin'ny 6 mètres daholo zany le poto. Le coffrage mbola partie vao nanomboka tamin'ny ray volana zany efa manomboka vita ny atsasany zany ny atsasany efa vita ny coffrage dia ny atsasany sisa amin'ny tapany voalohany. Tsy lera fanazavan'ireo technicien le voalohany io no atao coffrage dia ty le 40 mètres faharoa ty zany ngamba raha fahitako anazy no atao faharoa manaraka indray dia efa manomboka manao an'le escalier koa zareo dia tsara zany zao ray volana taty farany dia ray volana zao miverina dia mandroso foana zany le asa dia eo no ampairezana ny vokan'Andriamanitra amin'ny M7000 zany fa mandeha le asa dia tsika koa zany tokony maharaka ny vitesin'le mpiasa satria raha vao tsy maharaka ny vitesin'le mpiasa tsika dia mijanona le asa. Raha nambaran'ny Pasteur Mailhol ihany teny an-toerana dia heripon'ny fiangonana Apokalypsy izay Apokalypsy maneran-tany zany no anatotosana an'izao asa zao fa tsy misy famatsim-bola avy any ivelany ary anisan'ny tena mamatsy izao tety asa zao ihany koa ny fisian'ireo mpino izay misy 7,000 anoany manerana amin'ny fiangonana Apokalypsy rehetra eto an-toerana sy any ivelany izay atao hoe M7000. Laza izy fa dia anisan'ny ho ataon'izy ireo ho vakoka ho an'ny firenena malagasy ity fiangonana ity satria dia ity ny fiangonana lehibe indrindra eto Afrika ary fahatelo eto ambonin'ny tany. Hatreto indray toko lasy toko vavy ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao makasitraka fenonao nanaraka izany hatramin'ny farany azadino mitohy hatrano ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra ma-TV ny sampana fampahalalam-baovao kosa dia mame fotoanao anao indray ho amin'ny alatsinainy mametraka ny velomandra-pitafa ho amin'izay indray ary veloma tompoko. Assurance AVA tsy njovidiny izao no avy ny fianakavianao aro miaina sy miary mandry narahinao teo ny vaovany ma-TV miaraka amin'ny assurance aro.